Halleloia, hizorana niny anaran'i Jesosy Kristy, ilay anarana amboniny anarana rehetra. Miarabanao manokana amin'izao andro fa 14 ny volana aprily 2020 izao. Tonga soa ianao eto amin'ity fotoanantsika amin'ny Hanina Sahaza ity, andro fahavalo. Ity lohateny amin'ity volana ity moa dia fahasahina, ary ny lohateny androany izay ahosaraiko aminao dia ny hoe sa mandeha amin'ny finoana. Sa mandeha amin'ny finoana. Amen. Enganiny fany masina hiteny amin'ny fonao anio maraina. Fakitsika ny teny eo amin'ny Korintiana 4:5-7. Korintiana 4:5-7 izay milaza toy izao hoe fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Amen. Zany hoe tsy amin'ny zavatra tsapanao no andehananao, na amin'ny zavatra hitanao, tsy amin'ny zavatra nolazain'ny olona na hoe nolazain'ny dokotera ohatra, tsy amin'ny zavatra sehoan'ny kontonao any amin'ny banky, fa amin'ny finoana. Amen. Amin'ny finoana. Iny tsara ao anio. Ny finoana sa dia tsy miandro porofo vao mandroso, fa mandroso izy aloha ary mahita porofo ao aorianan'izay. Averiko indray, ny finoana sa dia tsy miandro porofo vao mandroso, fa mandroso aloha izy ary mahita porofo ao aorianan'izay. Amen. Fanontaniana aminao hoe miandro fanamafisana ve ianao vao ino, na hoe miandro ny fiovana ve ianao vao hidera, na miandro ny fihatsaran'ny zavatra ve ianao vao manambara ny tenin'Andriamanitra? Tsia, zany natao hoe mandeha amin'ny fahitana mantsy. Hafa mihitsy ny fomba fandehananao izay zanak'Andriamanitra. Rehefa mitoe-javatra hitanao rehetra miteny hoe tsy azo atao zany, kanefany raha mibitsibitsika ao aminao ny fanahy masina, ka mila manana finoana say ianao hoe efa lazan'izany Andriamanitra, dia izay dia efa ampy izay. Amen. Eritrereto hoe ny fahagagana rehetra ao amin'ny Baiboly, ny fahagagana rehetra tsy hakanavaka dia mitranga rehefa nisy olona nahatoky an'Andriamanitra mihoatra n'izay hitan'ny masony. Tsy maintsy nandeha nanatona ny ranomasina mihitsy Mosesy talohan'ny sarahan'izany. Niditra taon'ireny rano Jordana aloha ireo mpisorona talohan'ny nijanonan'ny rano ny Korina. Jereo koa nandeha nanodidina ny Jeriko Josoa talohan'ny anjeran'ny manda. Finoana zany no mihetsika voalohany, dia avy eo manaraka ny fahagagana. Koa manontany ianao any maraina, inona ny hitan'ny masonao androany? Mahita varavarana mihidy ve ianao? Mahita fifandonana ve ianao? Mety mahita fijaliana ve ianao? Mety mahita hoe tetikasa miembotra ve ianao? Mety mahita fianakaviana sahirana ve, na fahasahirana anara-bola? Fa ankehitriny eo anatrehan'ireo rehetrarehetra ireo, inona ny lazain'ny tenin'Andriamanitra? Satria tsy mandainga mihitsy ny tenin'Andriamanitra, tsy mbola misy diso mihitsy ny tenin'Andriamanitra, ary tsy hanomboka diso izy anio, fa matoky ny teny izay miteny hoe ny ao anatinao dia mihoatra lavitra noho izao tontolo izao. Alleloia. Ny ao anatinao mihoatra lavitra noho izao tontolo izao. Ary raha ao anatinao ka manana finoana say ianao
dia izay ny tokony andehananao fa tsy mandeha amin'ny fahitana. Alleloia. Jerevy tsara ohatra velona hitantsika i Abrahama, 100 taona i Abrahama ary 90 taona Sara tamin'izany. Raha ara-biolojika, ara-tsiansa na ara-pitsaboana tsy azo natao hoe hananjanaka zany karazan'olona zany. Ary nefa ny Baiboly dia milaza fa i Abrahama dia tsy nisalasala tamin'ny tsy finoana akory, fa natoky tanteraka ny tenin'Andriamanitra izy. Fa natoky izy hoe Andriamanitra dia manana hery hanatanteraka izay nampanantenana. Tsy nijery ny vatany efa antitra izy, tsy nijery ny kibony Sara izy, tsy nijery hoe Sara efa ménopause na izy mety papapause. Nijery ny fampanantenan'Andriamanitra izy. Ary inona ny tranga heritaona taty aoriana teraka Isaka. Zay nampanantenan'Andriamanitra ny Abrahama, zay nampanantenan'Andriamanitra ny Sara. Androany zay nampanantenan'Andriamanitra anao dia afaka ataony anao koa. Na dia ny fahitana aza tsy ao anatin'ny izay kady zay, fa ny finoana sa dia miteraka fahagagana eo amin'ny fiainana. Amen. Ahoana moa zany no ampiaranao zany teny zany androany? Halleloia. Ahoana ny ampiaranao? Fanambiray monja androany ny ataonao, tsotra nefa ny mahery vaika. Mitadiava fampanantenana ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay miresaka mivantana amin'ny toe-javatra misy anao. Alleloia. Dia soaty zany. Apetao eo amin'ny toerana hitanao azy isa-maraina, dia ambarao amin'ny fiainanao zany teny zany. Satria tenin'Andriamanitra rehefa vototra dia tsy miverina ny aminy raha tsy nanatanteraka n'izay nanarany azy. Alleloia. Rehefa miditra ny fisalasalana dia miverena ny fampanantenana. Rehefa matanjaka ny tahotra ao anatinao, miverena ny fampanantenana. Rehefa misy ny toe-javatra mampiahy, miverena ny fampanantenana. Amen. Mila tsahatra ny fisalasalana fa miverina ny fampanantenana izay no tenin'Andriamanitra antsika. Amen. Hivavaka tsika androany maraina. Tompo, androany aho dia misafidy ny andeha amin'ny finoana fa tsy amin'ny fahitana. Na dia tsy hitako aza ny hafaran'ny zavatra, mahatoko ny teninao ambony ny zavatra rehetra. Atanjao ny finoako Tompo, ary eo ka anana fahasahina ny finoako. Apatsahivy aho fa tsy mba diso ary tsy mba mandiso fanantenana mihitsy ianao. Indrindrandrindra ho amin'ny Jesosy Kristy dia mahery sady mahatoky ary mandrakizay ianao. Amen. Amen. Tsarozy eo ny habehan'ny finoanao, fa jerevy tsara ny halehibehan'ny Andriamanitra izay inoinao. Mandrosoa ianao anio. Tsy hoe no ianao mahita lalana, fa satria fantatrao ilay lalana, fa tsy nandao anao mihitsy Jesosy Kristy, ary tsy hanomboka androany izy hoe androany izy ny andao anao. Zarao amin'izay mila zao afatra zao ary manantena ny aona aminao rapitso amin'ny andro fahasivy amin'ny Hanina Sahaza. Hitahanao ny Andriamanitra amin'ny anarany ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo, Jesosy Kristy malalantsika. Amen.